1945, le professeur Rabaloué est membre de la Société des sciences médicales de Madagascar. Il est également membre de l'Académie de médecine de Madagascar. Et en 2002, il obtient le grade de chancelier de l'Ordre national, et ce jusqu'en 2017, avant d'être élevé au rang de grand chancelier de l'Ordre national de Madagascar. Zure sun tena laimatoa ny professeur Rabaloué Nalala solo tena ny fianakaviana. Voalohan-teniko aloha dia ny fisaoranareo izay tonga manatrika eto manondrana ny fandehanana ny professeur Rabaloué zao. Faly tokoa zany izy raha mahare izao raha mahita nareo izay azo atao hoe tahanana, nareo izay dokotera nampianarana, ary maro dia maro aman'arivo ny angamba ny dokotera no efa navoakana teo amin'ny en tant que membre ny jury na présidence. Ny tantarany moa dia efa voalazan'ny zoko teo daholo tsy iverenako fa ny mba ny teny tianay ho zaraina kosa dia tamin'ny izy foany interne zany talendafo zany dia nozarainy taminay hoe le professeur izay manaraka azy nampianatra azy dia nangataka anazy hoe miasa ty mijanona ty an-dafo izy kanefa mbola maniny taminy mbola mafy tao aminy izany hoe fitiava-tamotra zany ka dia naleo ny mody dia ve ny tantarainareo daholo reny ny zavatra vitany. Ny zavatra faharoa tiako ampina et oui, j'ai un homme est bon lorsqu'il rend les autres meilleurs. Azo mandika an'izay dia hoe ny olona mendrika fiendrika dia ireo olona izay katsaka ny fampandrosoana, ireo mpiarabelona, ireo mpiaramonina, ireo mpiaramiasa. Lanony amin'ny lafiny toe-karena koa, na amin'ny lafiny ara-pirenena koa. Ary izay no tena ny fatoany mitsindry ny hafa araka ny voalazanareo teo. Izy koa moa dia araka ny efa voalaza teo hoe voatendry ny chancelier ary ny teniny ampitainy tamin'ny zarainy taminay dia hoe ny olona mena voninahitra ozy izy dia izay mendrika izany. Izay tokoa no asa farany taona 2010 talonina an-danana izao no nilofosana ary maro dia maro tokoa aminareo angamba no azo maro voninahitra koa. Fady fisaorana nomeko amin'ny teneniko aminareo hoe fisaorana amin'izay zavatra rehetra izay nareo mpiara-miasa taminy fa raha tsy nareo tsy toy izany izy. Nareo ihany koa no manendry azy ny lehibe an'ity hôpitaly Joseph Lavandrontena-Naval ity. Ka dia hisaorana be da be nareo dokotera, mpampiasa, mpampianatra, mpiara-miasa aminy na tany amin'ny université zany na tady koa. Dia misaotra indrindra tompoko ary makasitraka.